Lafomba vaoafa tanteraka kosa indray alana amin'ny fisian'ireo osika eo amin'ny fiavian'ny entana ahondran'ireo mpandraharaha nahazo fanalefan-ketra amin'ny alalan'ny AGOA ary ny alefa any Etazonia dia no amafisiny ny faditseranana ny fanaraha-maso izay tanterahan'izy ireo makasika izay nanomboka androany ary aritra 2 andro misy ny fampiofanana atolotra ho an'ireo mpiasan'ny faditserana. Amafisina ny fanaraha-maso mikasika ny fiavian'ireo entana kasain'ireo orinasa nahazo lalana hanondrana entana any Etazonia amin'ny alalan'ny fanofanan-ketra azo avy amin'ny AGOA. Noraisin'ny faditserana ny fepetrio mba hialana amin'ny fisian'ireo osika mivokatra mivoaka Madagasikara ary hanasarana ny toerana Madagasikara noho izy afaka mahazo tombontsoa tamin'ny fanitarana ny AGOA amin'ireo seperina hafa ankoatra ny lamba sy ny akanjo ary nahazo tombontsoa ihany koa tamin'ny fanitarana mandritra ny fe-potoana lavalava kokoa eo amin'izay fanondranana entana ny Etazonia izay. Ao anatin'ny fikirakirana ny AGOA io zany dia misy procédure manokana izay tena strict koa napetraka ny douane zany ahafahana miady amin'ny resaka transshipment io mba ahafahantsika misassurer tsara fa hoe entana tena namboarina teto Madagasikara marina no miditra any amin'ny quota Madagasikara mandeha ny Etazonia. Tongavan'ny entana any amin'ny seranatsambo ao anatin'ny usine izay mikarakara ary ny fivoahan'ny entana zany dia arahan'ny douane ara-maso akaiky mihitsy zany na ny matière première na ny fikirakirana ny comptabilité matière an'ireo entana rehetrarehetra ireo. Anatsaran'izay fomba fiasa izay indrindra moa no antony fampiofanana mikasika ireo fepetra sy dingana eo amin'ny fanaraha-maso amin'ny famoahana entana ondrana ny Etazonia izay maritra 2 andro omeny ireo mpiasa ny faditseranana misy 20 tanterahany eto amin'ny Colbert Antaninarenina. Novatsian'ny centre commercial ny USAID ho an'ny Afrika Atsinanana ity fampiofanana ity ka raha matoa GNL Cray manampaizana mikasika ny varotra rasa-pirenena eo anivon'ny US Customs and Border Protection no manatanteraka ny fampiofanana. Ty amin'ny la douane moa zany tena zavatra anankitelo tena hoe zavatra tena essentiel dia ny valeur dia ny classement tarifaire an'ilay entana dia ny origine. Ary izay zany le fampianarana androany satria misy pitsopitso ny madinidinika izay tokony hianarana tsara ahafahana manome ny origine hoe tena namboarina teto Madagasikara marina ireo entanareo. Ny zavatra tena tsindrina angambany dia hoe mila tena hoe fianarana lalindalina mihitsy ny douanier amin'io zavatra io satria mety misy ny tentative amin'ny filazanjareo anazy hoe transshipment zany hoe entana avy any amin'ireo firenen-kafa mody ampidirina eto Madagasikara fotsiny dia rehefa avy eo lazaina fa hoe namboarina teto Madagasikara ka izay zany no ampianarana tsara antsika nay la douane amin'izay zavatra rehetrarehetra zany ahafahana maîtriser tsara an'ireo fepetra rehetrarehetra azahoana an'izany hoe origine Madagasikara zany le entana. Ankoatra mpiasa ny faditseranana dia isy ihany koa ny fampiofanana atolotra ireo sehatra tsy miankina mikasika ny fepetra takeny eo amin'ny lafiny fiavian'ireo entana ankoatra ny lamba sy ny akanjo na ny antsoina hoe règle d'origine des produits autres que le textile et l'habillement. Hatramin'ny fiandohan'ity taona ity izay niverenana Madagasikara ho isan'ny nahazo tombontsoa indray tamin'ny AGOA dia nahatratra 4.5 tapitrisa dollara ny sandan'entana efa naondrana ireo orinasa izay nahazo lalana hanondrana entana any Etazonia.